Tompo-kilasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fandarana gasy mafoaka ary ampitsikina trano hitsidiana ny tokantranonao. Vahintsika androany Randrena Solo Andonaina. Izy no voasoratra ho Miss Île de Madagascar tamin'ity taona 2024 ity ka izy ihany koa no isolo-tenantsika malagasy any Filipina. Any Filipina moa no toto-saina ny fifananana iraisam-pirenena Miss Tourisme Queen Worldwide. Tamin'ny alakamisy teo izy no niainga teny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato iazo any Filipina, aharitra 2 andro ny fifantsanana izay ho tanterana any an-toerana. Marina ho antsika izay mpanaraka ny gasy mafoaka na eto tanindrazana na ny any ivelany fa ny Miss Île de Madagascar dia samy hafa tanteraka amin'ny Miss Madagascar. Ny Miss Madagascar dia misy ny comité CMM izay mikarakara izany. Ny Miss Île de Madagascar kosa dia hafa mihitsy ny mpikarakara izay tsy iza fa ny Miss et Mister Île de Madagascar ka tsy tokony hafangarontsika Andonaina Randrena Solo izay voaositra Miss Île de Madagascar. Ny voaositra Miss kosa dia Valeria izay avy any faritra Fenorivo Atsinanana iny. Ka ny fandarina gasy mafoaka dia nisafidy manokana ny Andonaina Randrena Solo amin'izay hiatrika an'ity fifaninanana iraisam-pirenena atao any Filipina ity. Arao ary hoe iza marina moa iando. Izy no Andonaina Randrena Solo voaositra ho Miss Île de Madagascar tamin'ity taona 2022 ity. Tsy mora ny ahatongavana amin'io toeran'io na dia zavatra efa tiany ando hatry ny ela aza ny Miss. Na tonga ny ando hoe anao Miss, efa faniriko hatramin'izay le anao Miss sady zavatra tiako le izy. Dia nahita an'le affiche zareo tamin'ny Facebook dia soratra anarana. Taorian'ny fisoratana anarana dia nandalo dingana maro ianto tamin'ny fifantsanana. Nianatra ny teny, nianatra ny kabary, nianatra ny defila ihany koa ary izy sy ny zandriny vavy ifototraina no miara mampiana-tena ao an-trano. Tsy mora ny teo lany Miss fa betsaka ny finiavana nataony ando indrindra teo amin'ny fitazomana ny habeny. Le carte d'identité sarotra be tena tsy mora mikotrana dia ny defila foana ao an-trano irahana maka zavatra ny an-dakozia ara dia midefila. Dia ny danse mandindy eo fotsiny dia ny resaka hoe miteny efa mianatra anglais sy français. Rehefa tonga teo amin'ny dingany antsasadalana tamin'ny fifananana regionaly vao nilaza tamin'ny iray ny ando hoe tafakatra. Dada aloha izany tsy niteneniko an'ilay izy fa mama no niteneniko voalohany. Dia neny nanosika hoe andanao izy ataovy ary. Dia fa hanao demi-finale izay vao niteny tamin'ny dada dia izy tsy nanisy fahasarotana izy fa niteny hoe ataovy izy sady nitsodrano izy. Na dia hoe tampokaza ny vaovao dia nitsodrano any ando ny iray ho tafita soa. Izy somary entitra ihany amin'ny resaka fitondran-tena sy ny rehetrarehetra fa izy endry dia tsy tena nisy olana loatra izy tamin'izay resaka izay. I fototraina sy Andonaina izy roavavy no zanaky ny ray aman-dreniny. Toy ny mpirahavavy rehetra dia mba miadiady ihany koa izy roavavy. Iando rehefa ao an-trano izy olona somary kizitina izay ihany izy. Dia izy koa mora tezitra izy fa tsy dia tena hoe tezitra loatra. Rehefa ohatra izao hoe izy izao misy zavatra tokony ataony kanefa talaiko dia tezitra izy dia miady izay. Ie tena manao raharaha be mihitsy io ao an-trano. Ohatra hoe manasa vilia, asaina mamafa trano, ohatr'izany, mampirina ny efitranony. Tena zavatra tsy zakako ohatra hoe misy zavatra efa mampalahelo anahy izao dia vao maika korontanina na vao maika misy manadala dia vao maika romotra be. Mbola kilasy famarana ny ando ary nanala baccalauréat tamin'ity taona ity. Nanamora ny fanatanterana ny nofinofiny, ny fikarakaran'ny Miss et Mister Île de Madagascar, ny fifaninanana nandritra ny vakansa. Le fianarana tsy ambanin-javatra no fianarana fa le izy tsy hoe ohatran'ny hoe fihin-javatra izany izy mitotona période vakansa le izy dia tsisy olana. Maro ny taranja anadinana amin'ny resaka Miss. Fehezitsika amin'ny hoe 3D izany: danse, défilé, discours. Mahay miteny, mikabary dia danse dia resaka connaissance
connaissance générale. Tamin'ny voalohany aloha zay a betsabetsaka ihany zay tao amin'ny vila fa ny finaly zay 20 vavy a dia 20 lahy. Dia ny tany amin'ny vila ohatran'ny fiainana andavanandro ihany, ohatran'ny any an-trano hoe mifody dia misakafo dia fa ny anelanelany fotsiny misy formation atao dia misy coach isan'andro mampanao formation anay dia isaky ny larobia zay a manao examen. Ny aina tany amin'ny vilary antony nandritra ny fifantsanana ary tsy mifanerasera mihitsy tamin'ny fianakaviana afa-tsy tamin'ny alalan'ny antso ataribia. Izay tsinona ny tany amin'ny vila dia tsy nifankahita tamin'iza mihitsy fa afaka namangy tany foana ry zareo. Dia za fotsiny any amin'ny vila miantso an'zareo hoe mila an'izao indray mama, mila an'izao dia tonga any zareo manatitra an'ilay izy. Maro ny mpifaninana tamin'ny ando ary nanao izay faraheri ny fianakaviany tamin'ny fanohanana azy. Somary nandany vola ihany aloha satria ny fitadiavana ny spectateur mila spectateur betsaka mihitsy satria betsaka ny adive koa manana spectateur betsaka loatra. Taorian'ny fifantsanana rehetra lany misy Île de Madagascar Atsimon-drano iando ary niroso tamin'ny dingana fifantsanana nasionaly. Nitonona aloha ny 3e dauphine dia avy eo nitonona 2e dauphine dia avy eo niarana tsony izay roa vavy za dia le 1er dauphine. Mbola tsy fantatra zany hoe izy aminay roa misy dia teo aloha zany za dia hoe tsy maintsy ray aminay zany misy. Dia avy eo ny anarako ny voatonona dia tonga dia ankona dia latsaka ny ranomasoko dia tsy nateny dia na le cadeau raha saika tsy voarayako. I Andonaina Randrenasolo, tovovavy 5 taona ndray 4 taona no voaositra ho Miss Île de Madagascar izay tsy misy ifandraisany velively amin'ny Miss Madagascar. Samy hafa ny mpikarakara ary samy hafa ny titra entin'izy roavavy izay afangaro ny malagasy matetika. Lasa ohatrany hoe mahaleo tena zany. Lasa tsy miandry zany rehefa manao zavatra fa vitako ty dia tsy maintsy vitako. Dia lasa tsy matahotra sady tsy menatra. Lasa mahay mifandray aman'olona. Dia le mahay miteny koa ohatra hoe taloha zao tsy mahay miresaka amin'olon-dehibe zany fa zao vao mahay an'izany. Na dia mbola ao anatin'ny fianarana ary ando dia efa mieritreritra sahady amin'ny firosoana amin'ny asa sosialy ary isan'ny hobanjininy sy ady ho ataony ny resaka fiadiana ny zon'ny vehivavy sy ny ankizy manoloana ny herisetra. Misy manao asa sosialy hatreto aloha mbola tsy nanao satria mbola ao anaty fianarana mihitsy dia mbola le ao anaty le fanomanana le andeha ho any Filipina fa mieritreritra ny anao dia ny sehatra anaovana an'izay satria misy vehivavy sady tanora dia hiaro ny zoan'ny vehivavy zany eo anatrehan'ny etraketraka mahazo anazy ireo sy ny zaza malagasy. Ny alakamisy teo no niainga tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato i Andonaina Randrenasolo. Hiazo any Filipina hiatrika ny Miss Tourisme Queen Worldwide 2020 aritra 2 herinandro moa i Andonaina Randrenasolo any Filipina ary vonina ny tenany hiaro ny voninahitra i Madagasikara. Afatra ho an'ny tanora mitovy amina manana tanjona eo amin'ny fiainana, aza variana amin'ny zavatra tsy mahasoa dia aza variana amin'ny zava-mahadomelina fa manana tanjona. Dia na inona sakana mahazo anao dia izay foana atao ao an-doha hoe tsy maintsy vitako io dia tsy maintsy tratrako ny tanjona. Tapitra ny fandarantsika androany ankasitrana fenanao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany amin'ny Zoma ny famerenana ny fandaharantsika dia aza misaraka amin'ny televiziona malagasy. Veloma tompoko.